Nandrasany be sy ny maro ny vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ny fisian'ny tranga kolikoly nandritra ny fananana opitsara sy prakidrara farany teo. Nilaza ny ministry ny fitsarana androany fa efa vita ny fanadihadiana eo anivon'ny ministera ary efa noraisina ny fanapahan-kevitra. Ny foanana tanteraka ny fananana raha ny fanazavana. Ary dia hita tamin'ny alalan'izany enquête sy investigation izany fa tena maro be tokoa ny dysfonctionnement tao anatin'izany concours farany izany ny présélection ary dia tena hitarika mihitsy tsy fahadiovan'ny concours izay natao farany teo. Hitandroany ny conseil d'administration de l'école nationale de magistrature et des greffes dia olazaiko sy ambarako aminareo androany zany fa nididy sy nididy fanapahan-kevitra izay nataon'ny conseil d'administration vokatry ny rapport izay nataon'ny mpiara-miasa amiko bureau de coordination et de contrôle teto anivon'ny ministère ny fitsarana ho foanana tanteraka ny fananana farany teo na mikasika ny mpitsara zany na mikasika ny prakidrara. Naiky ny ministra tompon'andraikitra fa nisy ny tsy fetezana teo amin'ny fikarakarana ny fananana ary efa fantatra ny olona sy ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Na izany aza, miandry ny vokatry ny fanadihadiana avy amin'ny Bianco sy ny PAC na ny pôle anti-corruption. Vita soamantsara izany enquête zany raha eo amin'ny lafiny administratif amin'izao fotoana izao. Ny any Bianco mbola mitohy ny resaka penal ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra mety tafiditra na bororoy tamin'izany zavatra izany. Mety efa misy koa ny any amin'ny pôle anti-corruption sy any police sy ny gendarme tsy fantatro fa ny any Bianco aloha dia fantatro fa efa be ary tena borosy be ny enquête any ary ny fandraitsy tapaka izahay. Andrasana araka izany izay vokatry ny fanadihadiana momba iny fananana farany teo teny amin'ny ENMG iny. Andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'ireo voakasika izany ary ny fanatsarana ny fananana izay misy fiantraikany be eo amin'ny mpifaninana izay efa samy nanomana araka ny faripahaizany avy.